Aleloia, mbola faly miarabanareo eran-tany aho anio zoma 5 ny volana Mai 2026. Ry ava-maralao amin'ny tompo, anio aho dia hijoro vavolombelona aminao ny amin'ny mirakla izay niseho alina tao anatin'ny en direct izany raha nanao fitombavaka tao anatin'ny tato amin'ny YouTube moa zany izahako amin'ny en direct ato dia nisy mirakla zany niseho, zany hoe ny fahazavan'ny tompo tonga tampoka zany ny fahazavan'ny tompo. Ry havana tiantsika ny tompo ary lehibe indrindra izy, ka manasa anao aloha zahako hiarivavaka amiko alohany nazavako bebe kokoa momba an'izay, satria matoky aho fa ampaherenao raha tena mino ianao, hiara-hivavaka isika tompoko. Jesosy io, ianao no Andriamanitra, ianao no ray be fity, ianao ilay zanaka malalany ray ihany koa, ary ianao ihany koa ilay fanahy masina, ianao ilay telo fahiray, ianao ilay hatramin'ny fahagola sy ankehitriny ary mandrakizay, ianao ilay tsy azo refesina, ianao ilay tsy azo oharina amin'ny Andriamanitra hafa, fa Andriamanitra lehibe indrindra ianao. Ka misaotranao aray malala satria mbola afaka anambara indray zavatra zay tianao ambara amin'ireo zanakao eran-tany. Jesosy tompo mangataka ny herin'ny fanahinao, oka ianao fanahy masina hiditra an-tsehatra hiasa amiko, oka ianao no ampiteny ahy anazava tsara kokoa izay tianao ambara ny amin'ny mirakla izay niseho alina. Mangataka aminao koa Jesosy oka ny ranao andrakotra ahy sy ny ankohonako Jesosy, afeno ao amban'ny tana maherinao Jesosy, ary ny zanakao tsiraray avy eran-tany koa. Oka ianao Jesosy hibrize anapotika ny asan'ny favalo rehetra zay mitady hanafika anay Jesosy ka tsy hanakery tsy hanapahifana izany, fa ianao Jesosy no manda afo manodidina anay, manda afo ianao Jesosy manodidina anay zanakao tsiraray avy. Ka misaotra tompo, misaotra makasitraka anao, ny voninahitra Jesosy ho anao reriany, ianao reriany tompo no asandratro Jesosy amin'ny fiainako Jesosy raha mbola miainako aho. Ka misandrata Jesosy fa izao kosa tompo hiena ambany dia ambany tompo, tahaka ny teny Jaona mpanao batisa hoe izaho tsy maintsy mihena fa ianao kosa tompo tsy maintsy mitombo ianao. Ka misandrata Jesosy aleloia, amen. Ry ava-malalao amin'ny tompo, araka ny teneniko teo dia nisy zavatra niseho zany alina tao anatin'ny vavaka en direct. Ny Andriamanitra antsika dia Andriamanitra fahagagana izy, Andriamanitra mahagaga izy. Ry havana ny ten'Andriamanitra dia manambara hoe izy ilay mazava, izy zany ilay mazava, ny tompo zany ilay mazava. Ao amin'ny bokyny Salamo ovakiko kely Salamo 400 dia mivako toy izao eo amin'ny andininy faharoa, Salamo 400 ovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Aleo atombotsika mihitsy eo amin'ny andininy voalohany. Misaora ny tompo ry fanaiko, ry tompo Andriamanitro lehibe indrindra ianao, fa mirapiratana sy voninahitra no itafianao, mitafy ny mazava tahaka ny mitafy lamba izy, ary mamelatra ny lanitra tahaka ny famelatra tranolay. Amen. Ry havana, ny tompo Andriamanitra antsika dia fa mirapiratana sy voninahitra no itafiany. Amen. Fa mirapiratana sy voninahitra no itafiany izany, ary koa mitafy ny mazava tahaka ny mitafy lamba izy. Amen. Io no horaisiko, mitafy ny mazava tahaka ny mitafy lamba izy, ny tompo Andriamanitra antsika izany. Ry havana, misy teny anankiray koa ao amin'ny asan'ny apôstôly, aza dino io teny izay novakiantsika teo io fa misy antony lehibe io teny izay novakiantsika teo io. Dia ao amin'ny asan'ny apôstôly momba ny i Paoly tamin'ny izy izay nisehoan'ny tompo ny ten'Andriamanitra atao amin'ny asan'ny apôstôly 7 andininy 7 dia
mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Raha nandeha izy ka tonga teo akaikin'ny Damaskosy dia nisy mazava avy tany an-danitra na nelatselatra tampoka nanodidina azy. Amen. Ry havana, oka ianao amaky ny tantarany Saoly apôstôly, izany hoe i Paoly apôstôly, satria manambara ny amin'ny fotoana izay nisehoan'ny tompo tamin'io zany. Jerevy ilay ten'Andriamanitra manambara hoe nisy mazava avy tany an-danitra na nelatselatra tampoka nanodidina azy. Amen. Izany hoe nisy mazava zany avy tany an-danitra na nelatselatra tampoka nanodidina azy. Amen. Ry havana, alohan'izako anao témoignage dia efa nambarako teto ihany koa ny momba ny amin'ny tompo tonga nanao opération ay, ilay fahazavany avy any an-danitra, ilay fahazavany lehibe izy tonga nanao opération ay. Afaka jerenao ny video tadiavinao ato amin'ny YouTube ato. Fa eto zany anazavako ilay alina, zavatra niseho alina, dia noraisiko zany nomeny fanahy masina moa, satria izy no nanome teny zany hoe nampatseviny aho hoe tantaran'ny Paoly apôstôly ohatr'izao. Dia ny teny koa ny fanahy masina tamin'ilay Salamo 104 teo zany, ilay hoe mitafy ny mazava zany izy. Ary atao amin'ny asan'ny apôstôly ilay manambara zany hoe nisy mazava avy tany an-danitra na nelatselatra tampoka nanodidina azy. Amen. Ry havana, io tantara io dia ny tompo no ny teny amin'ny Saoly. Ry havana, ny tompo dia ilay fahazavana. Izy ilay fahazavana izao tontolo izao. Ijoro vavolombelonako. Araka ny nambarako dia alina voalasa teo zany raha nitondra fitaombavaka en direct teto zany tato amin'ny YouTube dia ny zavatra niseho zany dia izao. Isaky ny ivavaka zany aho dia idiko zany ny varavarana sy ny varavarakely zany. Zany hoe mazava be satria amin'izany tsy misy feo eno any ivelany, bruit zany manakotaba zany. Dia manina moa no manazava zay satria ho fantatrao ny antony. Dia no nefa nihidy avokoa zany ny varavarana tato atokantranoko. Zany hoe ny varavarana fidirana eo ihany koa ny amin'ny varavarakely dia ny varavarakely misy volet zany ny varavarakelinay. Efa nihidy zany ilay volet ny varavarakely zany. Dia zany hoe tsisy fahazavana hafa zany tato amin'ny efitra izay nivavahako, fa ny jiro izay ho hitanao raha mijery video ianao ao amin'ny en direct, ny jiro eo ambony ihany zany, eto amin'ny plafond eto ambony eto io ihany zany no nirehitra zany alina. Ry havana, tsisy jiro hafa teto akaiko fa jiro eo amin'ny plafond zany no misy zany arak'izay hita ao amin'ny video, satria ny telefona apetrako ambony latabatra dia mahita zany ny amin'ny jiro eo amin'ny plafond. Dia noho ny aveo no ny efa nivavaka ao zany dia tonga teo amin'ny famakiana ny ten'Andriamanitra. Dia noho ny teo ampanazavana ny ten'Andriamanitra ako aloha ny voalohany dia tonga dia nisy tselatra tampoka, fahazavana tampoka ny tselatra zany. Dia taitra na ny foko ara fa nanohy ny asan'Andriamanitra zany izahako. Ary tena hoe ny masoko ara tonga dia hoe nanjelatra tampoka zany ilay fahazavana. Noho ny aveo no nefa tany amin'ny vavaka indray dia mbola niverina indray ilay izy. Ry havana, ilay tompo fahazavana no tonga nampafantatra fa teo izy. Aleluia, aleluia. Izay ilay fahazavana voambara tamin'ny tenin'Andriamanitra teo. Izay ilay fahazavany tompo, izy ilay nanelatselatra tonga tampoka avy tany an-danitra izay niseho tamin'ny Saoly apôstôly. Ary izy ihany koa ilay Andriamanitra mitafy ny mazava tahaka ny mitafy lamba. Aleluia, aleluia. Ry havana, taitra ny foko
teo ampivavahana satria nitselatra ilay fahazavana, nitselatra indre-pandeha. Izay lay tompo Andriamanitra antsika, ary ny masoko ara tena hoe tonga dia tampoka zany ilay fahazavana tamin'ny masoko izany. Tsara ny tompo Andriamanitra antsika, lehibe io Andriamanitra tompontsika io, ka tokony isika tena hoe hitady azy bebe kokoa mba hiaona aminy. Ry havana, tamin'ilay fahazavana faharoa dia teo amin'ny fotoana nivavaka izany, dia tsapany masoko nefa ny mikipy tena hoe mitselatra indray-pandeha ilay fahazavana, nefa ny atao anatin'ny izahako mikipy izany. Afaka jerenao ato amin'ny YouTube dia afaka tadiavinao hoe aiza ho aiza no misy ilay fahazavana tampoka fa ho hitanao izany. Raha ohatra moa ka hoe afaka ataoko short zany ho tapahako, raha ohatra moa ka afaka ho tapahako ilay video dia afoeziko zany ho avoakako eto dia ataoko izany. Fa mbola vao vita zany ilay video alina dia mbola tsy azoko atao an'izay, nefa ny tsy haiko na hoety ihany na tsy hoety fa apetrakintsika amin'ny tompo. Fa raha mino ianao dia voninahitra ho an'Andriamanitra. Na tsy mino ianao dia voninahitra ho an'Andriamanitra. Ry havana, misy ny tompo, ary izy dia Andriamanitra lehibe indrindra rehefa tena ao aminy isika, ary fotoanany tokony hifoazantsika izao. Ry havana, mifoaza fa kely sady ho avy Jesosy, ho avy ny tompo Andriamanitra antsika. Voninahitra ane ho azy rery ihany hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrakizay doria. Aleluia, amen. Shalom tompoko.